Dimasy dia fiara-miasa amin'ny rehetra faly fiarahaba atsika rehetra amin'izao fotoana lehibe izao. Amin'ny anarany commune urbaine Antananarivo, Madame le DG, amin'ny anarany Madame le maire manokana no anorany norako anareo ny saorana lehibe sy fakasana mitafitafy amin'izao totanana lehibe ataon'ny société Vima izao. Dia sitraka sy telina tokoa amin'ny fiara-miasa izay ataon'ny société Vima moa izay somon'ny Madame le DG tena eto androany. Tsy vao izao ihany ny fiara-miasa tamin'ny Vima. Tadidiko tsara nanao ny marathon international tsika mihitsy Madame le DG tamin'izay hoe mba tokony eo Madame le maire, tonga Madame le maire aloatra azy teo ihany koa mpiara-miasa ary arabaina manokana nahita fahombiazana tamin'ireny organisation lehibe ireny moa zany Madame le DG. Zay fiara-miasa efa nisy zay dia noporofonareo ihany koa amin'izao fanomezana lehibe izao. Ka dia sitraka sy telina tokoa no atolotra ny société Vima, atolotra Madame le DG manokana moa amin'izay fiara-miasa izay. Atriny koa dia misy fangatana izay ataon'ny société Vima. Hitako io maraina io leo amikoa mezana anarana n'ilay lalakely makao amin'ny site misy ny société Vima moa zany dia toky nomena amin'ny société Vima fa ho resina an-tanana tanteraka iny dosie iny dia hojerena akaiky raha teo satria raha tsika malala ny fanomezana anarana ny lalana tahaka an'ireny dia tsy maintsy akana ny fanapahan-kevitra amin'ny délibération ny conseil municipal zany fa dia horaisinay tanaka teraka fa dia ny fandritsika rehetra dia tolosoama tsara amin'izay zavatra kasaina zay. Ary rahan'le lalakely dia efa nanomezany zareo sosokevitra ao ny amin'ny hoe lale le droit de l'homme. Anisan'ny fanampiana lehibe io zany hoe fitaizana ny tsika tanàna fa dia mbola sorana sy asana zay no lava zay ny foy fa dia miangavy anao manokana ampita ny mpiara-miasa rehetra aminao any amin'ny société Vima ny sorana sy ny fakasana lehibe avy amin'ny commune urbaine Antananarivo indrindra avy Madame le maire moa zany. Fiarahantsika dia hitohy sy mafy hatrany ary aomby hatrany ny fiara-miasa amin'ny commune urbaine sy ny société. Misaotra Madame le DG, misaotra antsika rehetra.